ahoana marina ity fiakarany viditsoloka ity. Tsapa tanteraka ankehitriny fa miaina ambany vahony tsy faiza mitantany mpitondra ankehitriny ny vahoaka malagasy. Tsapa fa tsy afa manoatra ny vahoaka vokatry ny fahantrana lalina mahazo azy sy ny fasahiranana. Araroty ny mpitondra nefa io fahangina ny vahoaka malagasy io ka afaka manao zay tiany atao tanteraka izy manoloana ny fomba fitantanana kaboraraka ny fiainam-bahoaka sy ny firenena. Hitantsika tsara ny zava-misy momba io sarandalana izay miakatra ankehitriny io. Vokatry ny viditsoloka miakatra any ivelany hoy ny fanazavana izay nataon'ny mpitondra. Ekena tokoa izany fa noho ny vidin'ny soloka niakatra no nahatonga ny sarandalana ho 800 ariary ankehitriny io raha toka 900 ariary no tapaka tany amboalohany. Ny tsapa tao anatin'ny fandraisan'ny fitondrana rajoelona ity fanapahan-kevitra ity dia atao sorona ny fiainam-bahoaka mba ahafahany hijanona eo amin'ny fitondrana indray ka isehoany fa mahavita zavatra izy. Izany hoe mbola mihevitra hitondra firenena mandritra ny 5 taona manaraka indray izao fitondrana rajoelona izao. Midika izany fa mbola hitohy ao anatin'ny 5 taona indray izao fampahantrana iainana atao amin'ny vahoaka malagasy izao raha tsy mitandrina ny vahoaka malagasy ary raha tsy mandray fanapahan-kevitra aingana. Mazava ny fanazavana tany amboalohany fa noho ny fiakarany viditsoloka maneran-tany dia hiakatra manaraka izany ihany koa ny eto amintsika hoy Andriamatoa Andry Rajoelina raha nitondra fanazavana momba io fiakarana io. Averina ihany fa noho ny fiakarany vidin'ny soloka maneran-tany no anton'ilay fampiakarana raha ny fanazavana izay nataony ilay filoham-pirenena ny malagasy izay mitondra ankehitriny io. Ny 12 volana jolay teo anefa nitondra fanazavana momba io fiakarana io ihany koa ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ary mazava ny fanazavany fa efa tafakatra 500 miliara ariary nitrosantsika amin'ireo vondrona mpamatsy soloka nanomboka ny janoary hatramin'ny fiandohan'ny volana jolay ity. Tsy mbola vitan'io ihany koa fa mbola nampino hoe hotombanana 410 miliara ariary nitrosa amin'ny faran'ny taona raha tsy mampiakatra ny viditsoloka isika. Mariny fa 410 miliara ariary io no teti-bola ny ministera telopolo ao anatin'ny heritaona na ilay antsoina hoe PIP, Programme d'investissement public, dia mipetraka ny fanontaniana hoe ino izany no tena marina ka antony nampiakarana ilay viditsoloka ary iza no mandainga. Ny talen'ny kabinetra izay nilaza ve fa manenjika ny volan'ireo mpamatsy soloka no anton'ilay fampiakarana sa ilay filoham-pirenena izay nilaza sy ny teny ombieny fa noho ny vidiny miakatra any ivelany no anton'io fampiakarana io. Nasany laza mihitsy moa ilay talen'ny kabinetra ramatoa Dr Bomiavitsy Vahaniala Rarinirina tamin'io fitondrany fanazavana io fa tsy maintsy misafidy ny fanjakana malagasy na mandotrosa amin'ny mpamatsy soloka isika na manao fampandrosoana. Mazava izany ny safidy ankehitriny fa ny vahoaka malagasy mpividy soloka, ny taksi be, ny vahoaka malagasy rehetra no mandoa io trosa 500 miliara ariary io ary tombanana hiakatra 410 miliara ariary amin'ny faran'ny taona. Fa ny mpitondra tsy maintsy anohy ilay sehoseho amin'ireo filazana fa sekoly manara-penitra, kianja manara-penitra ary izay rehetra lazainy fa manara-penitra rehetra ity. Izy no tsy mahay tantana ka ny vahoaka no mibaby ny vokatry izany ankehitriny amin'ny sarandalana 800 ariary. Mbola hiampy ny fiakarany vidim-bary sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro atsoatsy. Mazava matsy ny fanazavana io fa io vola-trosan'ny mpamatsy soloka izay tombanana 410 miliara ariary io dia teti-bola n'ireo ministera telopolo. Midika izany fa raha ny fanjakana no mandohany io dia mitsahatra avokoa ny tetikasa rehetra eny anivon'ny ministera satria nandoavana trosa ny teti-bola ho an'ny ministera. Ny safidy izany ilay filoham-pirenena fa tsy azo ajanona ny tetikasany fa aleo ny vahoaka malagasy no andony vokatry ny tsy fahaiza mitantana io. Dia averiko eto ity fanazavana izay nataony solombavambahoaka ny Madagasikara ity hoe miady le filoha mitsinjo vahoaka le filoha nijery ny tsy ampiakarana ny farak'izay kely indrindra de jeren'le filoha zafady e tsika aza mifanabarabara tsy zany ny marina tsy marina zany
rehefa nanao ny LFR izy TVA amin'ny produit pétrolier samby na eny daholy olona io teninareo hoe na ena 5 isan-jato ny tany TVA alaina amin'ny lasantsy fa tsy hoe amin'ny solika ray manontolo etrere tsara hoe 1,200,000 ny taxe saika alaitsika aminazy 515 milliards amina 1,200,000 mètres cubes de 515 ny alaitsika de efa ny atsasaka zay sisy les produits rehetrarehetra dia 338 milliards d'ariary no taxe alain'ny fanjakana tsy misy fitsinjovana vahoaka zany e fa zavatra efa fantany mody misarisary mamizay aty ambadika aty mody malemilemy paika amizay le président mody manao mampalahelo alefa daholo ny olona miara le président kosa niady le président kosa zao hoe fa nga tsy fantatry le président ty LFR nasaina ny lanina ity le président izy tena mihitsy no miantso telefôny mandresy lahatra ny solombavam-bahoaka hoe fidionareo LFR io laninareo LFR io ny antony mba afahako manohy an'le asa mazava izany efa nahafantatra io fiakarana io Andriamatoa Rajoelina fa fomba nentina andrebirebena saim-bahoaka fotsiny izany ilay filazana fa mbola mifandresy lahatra amin'ireo kompania mpamatsy-solika nandritra ny fotoana maro ireny ny tenany tahaka izany ihany koa ny fiakarana ny sarandalana ho an'ny taxi be io iza moa izany ireso olo tenan'ireo mpitatitra izay novoriana ka nanaiky io sarandalana ho 900 ariary io tany am-poalohany ary iza ireto nanda ka tsy nanaiky ireo rary ny an'ireo mpitatitra raha mitaky ny fiakarany satria tsy isangy amin'izy ireo ny vidin'ny PPN izay hiakatra atsyhoatsy manina nefa ilay filoam-pirenena izay milaza fa mitsinjo vahoaka no mangina tsy miteny manoloana ireo fanapahan-kevitra misavoritaka ireo to samy manao zay tiany atao mantsy ireo mpitatitra ny tiana olazaina de izao nampiakarina ny vidin'ny solika fa mandotrosa amin'ireo kompania mpamatsy solika isika saingy tsy ny fanjakana no mandoha izany fa ny vahoaka malagasy fa ny filoam-pirenena mbola anohy ilay tetikasa izay lazainy fa manara-penitra ka tsy afaka mandoha iotrosa io raha mpitondra tena mitsinjo vahoaka ireo dia tokony nanapa-kevitra ivarotra ireo fiara lafo vidy be sy raitra izay hoentin'izy ireo mivezivezy sy makarentsofina etsero io mba handoavana ny trosan'ireo mpamatsy-solika ireo satria ry zareo ihany no tsy mahay mitantana sy napiditra trosa teto fa tsy ny vahoaka efa sahirana sy repotry ny krizy izao no mbola anaparana ny tsy fahaloavana trosa eto dia averiko eto ity sary ity ny any olona any ivelany tsara ny lalana tsara manaraka izany any koa ny fiara tsara ny fianam-bahoaka ny antsika eto mandrevo ny fotaka ny lalana vahoaka sahirana firenena fahadimy am'gisitra mandera-tany saingy ny filoam-pirenena sy ny ministera amitsika manana fiara-tsara indrindra no sady ika farany mila mandray an-tanana no avy ny vahoaka malagasy satria izao fahantrana iainantsika izao no farafahaizan'io mpitondra io mitondra ity firenena ity aza manonofy any tamatavomiami izany tsony ary aza manonofy anambatondra zaka ho Paris na ilay hoe flyover etsy anosy zato izany intsony fa mila mandotrosa sy ny volan'ireo mpamatsy-solika ireo isika vahoaka malagasy aloha laingarofina fotsiny no iainantsika eto tao anatiny 4 taona latsaka kely nitondran'izao fa ahoana mariny ahoana mariny